Na dia anisareo toerana sarodalana aza ny makaty amin'ny commune Mahatsarefaka distrikany Mananjary dia tsy noadino ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny nijery an'ireo tanora mivelona sy mandrara eo amin'ny siam-piarina momba ny lavanilina saika misehatra eo amin'izay fambolena lavanilina izay fokomantsy ireo tanora ao an-toerana ary anisany nahazo fifanana avy amin'ny ministera ihany koa ho fanohanana azy ireo sy ho fampiarana izay fifanana azy izay nefa dia novatsiana fitaovana ihany koa ireto tanora ireto. Atao anatin'ny fambolena lavanilina raha ohatra ka sisy fitaovana dia toa zava-poana ihany zany ka misaotra betsaka ny fitondram-panjakana indrindra fa ny Tsinoko Roberto izay namasy fitaovana ho anay mpamboly lavanilina ato amin'ny commune Mahatsarefaka. Mavokatra tokoa raha ny fambolena no resahana any amin'ity faritra ity. Fantatra teto fa ho amafisina ny fiara-miasan'ny fanjakana amin'ireo sehatra tsy miankina amin'ny fampiroboroboana ny siam-piarina momba ny fambolena ataon'ny tanora izay. Ny fiara-miasan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny diocèse manokana dia ny anitatra na hampitombo an'izay centre des jeunes de formation agricole izay izany hoe raha ny taona 2024 dia ametraka an'izay centre des jeunes agricole izay anankiroa raha ohatry amin'ny faritra Vatovavy io centre des jeunes de formation agricole io dia tsy natokana ho any aty amin'ny faritra irery fa misokatra ho an'ny tanora rehetra manerana Madagasikara izany hoe niza te ampitombo fahalalana na hiverina ihany koa amin'izay fambolena ny fiompiana amin'ny resaka fandrafetana sy ny tontolo manodidina an'izay dia mianatra amin'izay centre de formation agricole izay. Tsy ivona fa tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ilay fandarana asa Pôle emploi jeune izay amolavolana ireo taniketsan'ny tanora mpanjara izao tetikasa volavolain'ny ministera izao.